Ny amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay niseho tao Antananarivo renivohitra modia jolahy iray maty voatifitra teny Itosy. Jolahy me isa fito mpanendaka teny amin'ny fokontany Antanety be Ambodidrapeto no ny fanenjehany mpitandro ny filaminana ny androany maraina. Raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny kominina Ambodidrapeto mikasika an'ity trangana tsy fandriam-pahalemana ity modia voatifitra ny telo, ny iray no namoy ny ainy ary ny iray no naratra mafy raha toa ka tafaporitsika kosa ny iray ny araka tamin'ny ireo namany. Voalaza ihany koa fa olona maro no efa noendahany ireto jolahy ireto raha ny nambaran'ny gendarmerie am-pirenena Itosy. Angovo azo havozina ny vahaolana hoy ny filoha ny antso ireo mpampiasa vola avy any Emirata Arabo Uni ny filoham-panjakana mba hanohana ny famatsiana angovo hazo havozina eto Madagasikara. Miatrika olana amin'ny angovo i Madagasikara saingy azo vahana izany amin'ny alalan'ny fampiasana angovo hazo havozina hoy izy. Ny fanalahidin'ny fahombiazana dia ny fahavononana hitarika sy ny fampitaovana ilaina ho an'ny fananganana fotodrafitrasa hoy ny nambaran'ny filoham-panjakana. Manana ny akora rehetra ilaina amin'izany Madagasikara raha ny nambarany nandritran'ny ny fandraisam-pitenena ny tany Abidabi ny Andro Omaly. Ndeha mo isika hanaraka kely indray ny fidinana ifotony izay nataon'ny Ramatoa Clémence ilay lehibe ny fagitra Analamanga. Niona sy ny resaka tamin'ny mpanao gazety mo ity Ramatoa lehibe ny fagitra ity ka indeha arantsika ny antsipriany mikasika an'izay. Malona ny fitarainany ireo mpitatitra sy ny mety ho vokatry ny krizy eo amin'ny sehatry ny fitaterana malona ny tolotra tsy mahafapo izay ataony itrano fiantohana mama dia nidina ifotony tetsy amin'ny mama Ambalavao ny lehibe ny faritra Analamanga rary ny Rina Clémence Omaly. Misy ny taratasy nalefan'ireo mpitatitra tany amin'ny faritra Analamanga izay nampatsiaha ny vokatry ny fifampitiniany ireo mpitatitra sy ny mama ary ny teo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana mba hanarenana ny trano fiantonana mama malona izay fitarainana ireo mpitatitra izay tompony mama ihany koa hoy ny lehibe ny faritra Analamanga mpisolo toerana Clémence rary ny Rina miresaka toy izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny Azatina Randriamisaina. Ny antony fidinana tetỳ anivony izao mutuelle mama izao tamin'ity androany ity voalohany aloha dia 2 andro lasa izay tamin'ny farany herinandro teo sy ho an'ny Omaly dia namerina nandefa taratasy teny anivon'ny faritra Analamanga ny mpitatitra nanao ny fampatsiahivana fa mbola misy vary mangatsiaka, mbola misy tsy tanteraka ary tena mbola tsy tanteraka mihitsy ilay vokatra sy ilay antony sy ilay zavatra rehetra ny fampidiniana tamin'ny fiadidina fanavozana ny Repoblika Madagasikara niaraka tamin'ny solitenany teto amin'ny mama sy ny teo anivon'ny CSBF izay rafitra nataontsika hoe vomiera manaramaso ny banky sy ny resaka manodididina ny tontolon'ny finansa ary ny mpitatitra zany fivoriana izay natao tamin'ny 12 Desambra izy io dia manontany zany ireo mpitatitra hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana izany. Manontany koa ireo mpiasan'ny mama hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana izany satria efa hitsidika izao ny fa ray volana ny siny izay fionana izay inona no antony mbola mampitarazoka, inona ny antony mbola mahatonga ny CSBF mbola mianaanaka tsy mandray ny fanapahana mikasika izany. Zay zany no antony natongavana eto satria naharay an'izay taratasy zay dia ny antony natongavana eto zany ampafantatra an'ireo mpiasa eo anivon'ny mutuelle mama hoe efa misy an'izay satria inona ny antony be de be le resaka alefa sy aparitaka sy nina hely sao maro samihafa hoe efa tsy miady tsono mpitatitra efa mitohy ihany ireo fitantanana izay mbola efa hitany tsy fahombiazana sy ny fanararotana sy ny zavatra maro samihafa izay tany saiko tamintsika teo hoe mbola reo ihany aloha mbola hitatana zany le nina ahely. Piasan'ny mutuelle mama mikasika an'izany zavatra rehetrarehetra izany satria ary ihany koa mitodika satria marina fa zahay teo anivon'ny faritra tsy ny fanaraka mivantana tamin'ny mpitatitra fa na izany zany zany teo anivon'ny faritra ny zahay mpitantana ny resahako dia maharaka ny
votoatin'ny fionana izay nirahana teny anivo ny fiadidinany repoblika ny Madagasikara, fanavozana repoblika Madagasikara, ary solotena ny fanjakana zany raha zay ny azo ilazana azy mijery sy mampafantatra hoe inona no mbola antony isin'ny blocage na tsy anatanterahana ny zavatra izay voarakitra ao anatin'ny PV, satria mbola fantatritsika fa ao ny manodidina izao ny birao izay misy ny mpitantana ankehitriny dia ny zavatra misy dia zao hoe ao ihany koa ilay solotena an'ilay rafitra tokony andray an'ilay fanapa-kevitra fahana mahazo vahaolana, dia minina efa izy ireo mianahany inona ny antony tsy fantatra fa mahagaga le izy, dia zay no antony idinana ety ihany koa ny piasan'ny mutuelle mama mikasika an'izany zay no antony idinana ety ihany koa ny mikasika ny fanadinam-panjakana baccalauréat kosa dia ho tanterahana ny alatsinainy 17 ka hatramin'ny zoma 1 aogostra 2024 izay manomboka amin'ny 7 ora maraina ny baccalauréat ankapobeny raha araka ny fanambarana izay nataon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ho an'ny baccalauréat teknôlôjia sy teknika ary arakasa moa dia manomboka ny alatsinainy 17 ka hatramin'ny zoma 1 aogostra 2024 ny andiany voalohany. Ny andiany faharoa kosa dia ny alatsinainy 14 ka hatramin'ny alakamisy 17 aogostra 2024 izay manomboka amin'ny 7 ora maraina. Tsara ho fantatra ihany koa fa efa nanomboka ny alatsinainy 12 janoary 2024 tamin'ny 9 ora maraina ny fisoratana anarana ary atao eny anivon'ny fitaleavana na sampandraharaha misahana ny baccalauréat isaky ny université hifarana ny 10 april 2024 amin'ny 9:00 izany. No hamafisy ny ministeran'ny fampianarana ambony fa tsy misy dérogation amin'ny fametrahana antotan-taratasy aorian'ny febitaona voatondro. Tsy miova ny saram-pisoratana anarana 5,000 ariary ariary ho an'ny mpiadina atolotra ny sekoly, 5,000 ariary ho an'ny mpiadina misoratra tena ary 300 ariary ho an'ny mpiadina teratany vahiny izay mianatra eto Madagasikara. Tsy ahivina ihany koa fa araky ny fepetra voalazan'ny didim-panjakana laharana fa 820 5 tamin'ny 14 janoary 5 izay noveny didim-panjakana laharana fa 1 5 bara 4 ireo mpianatra misoratra tena ho an'ny baccalauréat teknôlôjia sy teknika dia tsy maintsy manana brevet d'études professionnelles na mari-pahaizana mitovy aminy ary manana note fanaraha-maso mitohy amin'ny ireo taranja nosedena tao amin'ny lycée teknika. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanaino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavenen'ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.